Ampitiavana indray no anolorana ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana zon'izay tsara amin'izao ora sy fotoana izao dia manonona trano fiadanan'ny tompo aminao any tokantrano any na any amin'izay toerana rehetra misy anao any manaraka izao fandaharana izao. Tsara ity ampiandohana dia ampatsiahivintsika ny tanjon'ny fandaharana dia i pasteur Fabrice izay taleny fikambanana mapiely baiboly malagasy no ampatsiahintsika izany dia faly mandray pasteur dia tonga soa ihany koa. Faly miaraba ny asina izay mandrindra ny fandaharana ary miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana hazony izay tsara izay andraketany fikambanana mampily baiboly malagasy. Ny tanjon'ny fandaharana dia ahitana tanora miorina ara-tsoratra masina, tanora miaina ara-tsoratra masina ary noraisina avy amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4:1-20 ilay fandaharana ny hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara. Mankasitraka pasteur ny amin'ny fampatsiahivana izay tanjon'ny fandaharana izay fa atao anatin'ny fandaharana radio isika dia misy hatrany lohahevitra izay mbanjinina ifampiresahana ary indrindra ampitana hafatra ihany koa ho antsika tanora tsirairay avy eny amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika eny dia ao anatin'izay indrindra ny lohahevitra mbanjintsika amin'ity anio ity dia ny hoe tanora manao fanatanjahantena miorina ao amin'ny Kristy. Dia manambahintsika araka izany ifampizara amintsika mahakasika ny lohahevitra izay efa manana traikefa ihany koa ao anatin'izany fanatanjahantena izany dia avelako ianareo no ampafantatra ny teninareo amin'ny mpijery antsika. Miarahaba antsika rehetrarehetra tsy oritresiana ianarako efa nanao sport nanomboka tamin'ny 7 taona tany hoany dia hatramin'izao mbola manohy sport ihany na dia efa nienahena kely ary fa anatin'izay ihany koa manao sport ny saina mandinika baiboly sy mandinika zavatra hafa ihany koa. Dia faly miarahaba antsika tsirairay avy faly miarahaba ny asina, faly miarahaba ny pasteur, faly miarahaba ny rehetrarehetra ato faly miarahaba ny any tokantrano tsirairay izay manaraka fandaharana za dia tahina izay ny fahafantaran'ny namana sy tapaka. Sehatra atao anatin'ny sport nanomboka 9 taona ihany koa atao amin'ny baskety ary isorana be dia be ny fahafahana indray androany mizara mankatra rivany zavatra rehetra izay tatao anatin'izany. Ie, faly mandray anareo ihany koa izay ato anatin'ny fandaharana dia arak'izay sehatra ny fanatanjahantena kokoa izany no ifampiresahantsika eto fety ampiandohana dia tsara ny mampafantatra antsika ny manome famaritana antsika hoe inona izany fanatanjahantena izany iza ny tokony manao an'izany amin'ny fotoana inona ny tokony hanaovana an'izany dia avelako itsiory no hanazavantsika izay. Fanatanjahantena raha ohatra izay teny gasy izay dia efa mazava be ilay izy hoe fa manatanjaka ny tena fa raha ohatra ka hiverina ara-tantara kely ohatra tsika dia tamin'ny voalohany ilay izy tamin'ny voalohany olona izany niaina tamina sasa sy ohatr'izany izany olona tamin'ny voalohany dia mila matanjaka ho azy izy rehefa te hahazo an'ilay biby sy ohatr'izany ho azy fa avy eo ihany koa lasa fialamboly ilay izy ny manamarika indrindra antsika tamin'izany 7e siècle avant Jésus-Christ ny Jeux olympiques izay nentina ankalazana dieu anankiray, dieu grec anankiray antsoina hoe Zeus dia tamin'izany ilay izy entina hialana voly hazakazaka fotsiny natao tamin'izany dia mivoatra avy eo nisy ny première guerre mondiale dia mba hampiala voly an'zareo dia nasiana boxe, nasiana foot dia lasa raha mijery dictionnaire sy ny sisa tsika amin'izao dia lasa hoe fampiasana mbatana sady afaka hialana voly no afaka anaovana compétition dia izay ilay izy raha faritana tsotsotra amin'izao fa amin'izao koa nefa tsika rehefa ohatra hoe hanao entraînement ohatra hoe te hanena vatana dia mitenitsika hoe hanao sport dia eo indrindrany efa ohatr'izay koa talohan'ny guerre rehefa alohan'ny hanao guerre na efa tany alohan'i Jesosy Kristy ary dia manao entraînement izany hoe raha amin'ny terme antsika amin'izao dia manao sport aloha zareo dia ohatr'izay ihany koa ny ataontsika amin'izao hoe raha te ho salama dia manao sport manao entraînement. Ie, efa natsidiky tsorany moa mahakasika an'ilay hoe vokatry ny sport hoe raha te izao dia manao sport dia hitodika kely eo amin'ny tahina mahakasika an'izay inona ny tena tanjona ao anatin'ny fanatanjahantena. Ia, arak'izay araka ny nazavan'ny rahalahy Tsiory teo hoe ny fototen'ny fanatanjahantena dia ilay tena izany matanjahana ao anatin'ilay izy
ny tanjona zany de hoe nampatanjaka ny tena zany hoe raha tena zay fototeny zay nijerena zany de ny tena nampatanjahana fa rehefa tateorina nijerena le fatanjahantena velatra be ny hoe misy ny entana le izy lasa ohatrany hoe atao hoe fananana zany hoe misy tanjona hafa mihitsy zany fa tsy hoe mijanona fotsiny am'le hoe tena de zay zany no zatra anankiray hoe tiako tsindrina hoe ny tena no natanjahana ao anatin'le izy de misy mazava ho azy hoe misy discipline maromaro ao anatin'le izy misy mitokana misy maromaro misy iraisana de misy olona moa zany namorona le discipline de mazava ho azy ny tanjona ao anatin'le izy zany de hoe performant ao anatin'le discipline mbola le tena ihany zany no fa misy rafitra rahana zany afahana mantanteraka le asa araka le fanatanjahantena araka ny tokony ho izy de amin'ny kristianina moa zany tena no atanjahana de mila tsika nefa tsy mijanona fotsiny amin'ny tena fa misy discipline koa afahana mantanteraka voninahitra Andriamanitra mandrakariva moa zany le izy de say mihitsy moa le tanjona ao anatin'le izy ie mankasitraka ny tahina mankasitraka ny tsioro ihany koa ao anatin'izay indrindra pastera anisany misehatra eo amin'ny fanatanjahantena ihany koa pastera manana traikefa mazava ho azy mahakasika an'izay matombo sehatra ahoana indray ny hamarita amin'ny pastera an'izay raha ohatra hoe miaraka amin'ny soratra masina maka référence amin'ny soratra masina tsika mialatsiny amin'ny teny vahiny fa izay no malaza anazy kokoa samy nyresaka ny amin'ny atao hoe tantara ny fanatanjahantena izy mirahalahy ny voambolany hoe fanatanjahantena araka zany tsy hitatsika mivantana amin'ny soratra masina fa ny toe-panahy ny toe-tsaina ny toe-po sy ilay tanjaka teraka io voambolana io dia amin'ny soratra masina manontolo aka anankiray rehefa ampitodika atsika amin'le famarinana ara-tsoratra masina ny hoe tiava ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra de matetika atsika rehefa miresaka fanatanjahantena de le voambolany hoe fanatanjaham-batana no ao an-tsaitsika fa tena mihitsy le izy fa tsy vatana fotsiny satria misy firindrana ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra io de ahafahantsika koa mitia ny tenatsika ary mitia ny hafa de tena mifamatotra amin'ny maha-kristianina mihitsy ny fanatanjahantena raha nandray kely tsika ny amin'ny tantarany hoe tany aloha tany miaza ny olona de any amin'izy miaza iny tsy maintsy mifanenjika amin'ilay biby zay hazaina de efa fiainana andavanandro ny olona mihitsy ny fanatanjahantena fa tateoriana vokatry ny fivoarana eo amin'ny zava-misy samihafa na ny teknôlôjia de lasa hadino indraindray fa lay tenatsika zay mifamatotra amin'ny fanahy saina fo io de le vatany zany dia tsy maintsy mila atanjahana karakaraina kolokoloina ihany koa ie mahakasika an'izay indrindra pastera resaka moa teo hoe misy ny discipline maro samihafa misy no mialatsiny am'le fitenenako anazy hoe mety misy ve zany no misy fanatanjahantena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra discipline tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe ty discipline anankiray ty tsy mifanaraka amin'izay voalazan'ny soratra masina ty kosa mifanaraka amin'izay rehefa mijery ny karazana taranja isika na discipline eo amin'ny resaka fanatanjahantena dia ny akaiky atsika zany zao rehefa iresaka hoe ty ohatra ny avy hatrany ty ohatra ny tsy izy fa ohatra ny hafa satria misy fifanandrinana ao tahaka ny ataontsika hoe ny boxe ny karaté ny judo ny lutte ny misy maromaro izy reny satria mifanandrina de misy maratra mihitsy azy satria raha ny tantaran'izy io de ny nanaovana azy fialam-boly izy ateoriana izy lasa fitadiavam-bola ary rehefa fitadiavam-bola izy de ny hanasongadinana ny tena sy ny vola no izy fa tsy ny hanasongadinana an'ilay Andriamanitra nahary an'ilay tenatsika ho amin'ny firindrana satria ao anatin'ny fanatanjahantena zany raha ijerina anao inona no ankasitran'Andriamanitra sy ny tsy akasitrana de ny amin'le hoe ny inona no manome voninahitra azy amin'ireo ny inona no ahafahanao mampirindra ny fiainanao ka ahafahanao koa manome sehatra ny hafa
ary tahataky ny ehoana ilay fahafahatsika miainana zany a eo anivony fiarahamonina andavanandro. Reo zany tsy maintsy karazana sivana ahafahana manao hoe tohatrany tsy manome voninahitra n'Andriamanitra ny ty ataoko ty satria na ny tenako na ny hafa aza tsy afaka misitraka ny amin'ny fahatsarana araka ny naharen'Andriamanitra zay. Fa zava-dehibe koa nefa ndeza hoe misy toe-tsaina ao anatin'ny fanatanjahantena. Ny filazantsika azy moa dia le hoe esprit sportif. Fa miresaka an'izany betsaka ny soratra masina. Ary taty amin'ny vanim-potoana teoriana ohatra dia ny miresaka ny amin'ny azakazaka Paoly Apôstôly miresaka amin'ny ady fitotondra. Asiako mafy ny tenako mba ho mangana ka andevoziko. Miresaka ny amin'izany koa ny soratra masina. Fa ny ahafahany miresaka ny amin'izay sy manao an'izany dia ny ampitodika mandrakirivana hoe tahaka ny ahoana ny atsara ny faharian'Andriamanitra eo amin'ny tenantsika sy ny kolokoloantsika ny tempolo ny fanahy masina. Iverina kely ato aminareo roalahy mahakasika an'izay. Kristianina isika nareo raha teo kristianina mazava ho azy matovy ho azy eto inona ny toetra mampiavaka tokony mampiavaka moa zany tokony mampiavaka ny tanora kristianina misehatra eo amin'izay fanatanjahantena izay ninona taranja misy anazy hita inona ny marolo araky ny fanazavan'ny pasteur teo mila amin'ny kristianina voalohany indrindra hoe mila maneho ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva. Zay zany no point ngeza be zany tokony hitoetra voalohany dia mazava ho azy fa raha ohatra ka hoe Andriamanitra miambonahitra ao anatin'ny sehatra anankiray sport dia tokony hitantaratra eny zany le vokatra. Ino moa vokatra fa toetra le izy. Toetra miatrika amin'ny sehatra ao anatin'le sport zany. Tsy voalaza amin'ny Galatiana 5:22 misy vokatra fanampy lehibe ao ambadika le izy hoe misy fanetretena, fitiavana, fifaliana, faharipo be dia be ao anatin'ny sport tena hoe io zany endrika tena hoe afana tena hoe maneho voninahitr'Andriamanitra. Araka an'izay le tenin'Andriamanitra milaza hoe ny ahafantarana ny hazo dia ny fo. Zany hoe raha ohatra ka tena hoan'ny voninahitra n'Andriamanitra dia any amin'ilay toetra. Zany hoe tsika kristiana hoe nandray Jesosy dia le fo izay nampitoeran'ny Tompo ao amintsika dia le hoe vokatra fanahy. Dia ao anaty sport matetika mety misy fotoantsika mety hoe tamin'ny voalohany mety hoe zany moa matetika mety tsy afaka misehatra aloha fa mbola marifo dia mitazona banc. Nefa tia lalao ianao dia ao anatin'ny fotoana iny ianao manana toerana anankiray manohana ny ekipa. Fa tsy hoe mitoetra fotsiny amin'ilay zavatra ilainao hoe za tianao dia mety tonga mifankalana ny hafa fa miandro fotoana ny daholo zavatra rehetra. Dia izay toetra izay mety voadona eny ambony terrain ve dia ahoana taloha ohatr'izany tsy afeno zany dia mety hoe amaly tsy maintsy tratrako indray la rehefa eo. Zany toetra zany rehetrarehetra zany zany marika hoe tena hoe Jesosy hoe mivelona ao anatsika. Dia izay le tiako teny hoe ny tanjona zany dia le hoe le vokatra fanahy mihitsy zany no miseho ary misaorana ny tompony sy ny lesehatra satria tena manafaingana ny fanefena ny fahamarinan'ny teny izay voarain'ny olona anankiray ny sehatra hoe eo tsika dia efa sedrana le teny nalaintsika mahay mamela endrika avy ianao dia amin'ny sport dia efa tonga dia todo suite eo dia tonga dia misehatra hoe tena velona ao aminao marina hoe le izy zay. Ie, sao dia misy anampiny tsiro mahakasika an'izay. Zary mosaka amaly tamin'ilay fanontaniana hoe tsisy tokony hampiavaka amin'ny mpanao sport fa ohatra ny kristianina rehetrarehetra ihany izy satria tsika ary mety samy manao sport amin'ny fombany avy tsirairay avy dia mampiavaka ny kristianina moa dia izy mandinika ny soratra masina sy tia fantatra an'Andriamanitra bebe kosa izay ny tokony hampiavaka antsika rehetrarehetra fa eo amin'izay ohatra ka exemple misy zao ny MMA mixed martial art dia mifandaroka be ry zareo avy eo dia hitantsika na tsy kristianina ary zareo fa mifanao kalainy ny sasany fa tsy izy rehetra kosa aloha amin'ny farany dia hitako hoe araka ilay teny pasteur teo izay no antsoina hoe esprit sportif dia izay ny tena tokony misongadina amintsika tsisy an'ilay rivalité fa mila mijanona amin'ny cadre sportif zany tsika hoe sport ty ataoko ty ilalao izahay zao dia io tsy fahavaloko fa miara-milalao zay fifanandrina dia zay. Ie, iverina kely atao pasteur mahakasika an'izay hoe fifanandrinana izay. Matetika tsika rehefa miresaka sport dia misy amin'izao moa zany lasa hoe misy hoe matianina misy ny amateur hoy sasany
eo anatrehan'izay indrindra ny kristianina ve ny tontolo mamatianina ve mety manova zavatra amin'ny hoe kristianina ao ny soratra masina no mamaritra azy ary mitanona antsika amin'izay hoe tahaka ny ahoana ny fisainantsika nantoerantsika rehefa miatrika asa na andraikitra na zavatra zay atao ny kolosianina moa dia milaza ny amin'ny hoe ninino nataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy mianarany Jesosy Kristy zany ho vony nahitra Andriamanitra ray fa ny faharoany koa zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona zany hoe mampitodika mandrakariva any amin'ny Kristy zany ny zavatra zay atao ka na any amin'ny sehatra mamatianina na mbola aty amin'ny sehatra tsotra zany ianao dia aza donina mandrakariva fa iraka solon'ny Kristy ianao tsy ny tenanao no mila songadinao tsy ilay vola ny mila songadina fa maso ivohon'ny Kristy eo amin'izay rehetra atao ary zava-dehibe zany hoe maso ivoho zany ianao zany no mampafantatra ny olona fa velona ao anatinao Kristy ary zay mahazava-dehibe ny teny izy mirahalahy teo ny amin'ny hoe l'esprit sportif ny asarobidiny hoe famelan-keloka ny famondram-po rehefa namely anao ny anankiray dia inona nataonao ho velesy kokoa ve zany izy dia ny soratra masina any mamipiditra antsika ao anatin'ilay izy hoe aza mamaly ratsy rehefa tsy mety le izy dia tsy averinao makany aminy ny afahana koa aza manarina azy amin'izany dingana zany ary efa miresaka ny amin'izay ihany dia eto amin'ilay hoe mifanandrina fa tsy mpifahavalo ao amin'ny soratra masina dia misy an'ity teny ity Romana 7:7 ny hoe kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika plus que vainqueur zany hoe rehefa misy ny fifaninanana na fifanandrinana tsy maintsy misy ny resy ary misy ny mpandresy fa tsy hitatsika ao amin'ireo teny anankiroa ireo le voambola ny soratra masina manoatra noho ny mpandresy ny manoatra noho ny mpandresy rehefa manaika ny Kristy ianao ninona toerana nijereny olona anao manoatra noho ny mpandresy ianao lay toetra mihitsy zany mahatonga atsika manoatra noho ny mpandresy eo amin'izay sehatra zay anaovantsika an'izany fanatanjahanteny zany mahakasika an'izay hoe tontolo mahakristianina sy ny fanatanjahanteny zay ihany todika kely ao amin'ny tahina koa mahakasika ny hoe fitoriana filazantsara anisany efa nisehatra tamin'izany raha teo ianareo dia ny fanontaniako dia hoe ahoana ny fomba hitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny fanatanjahantena inona ny paikady efa nataonareo dia nahomby ve le izy afaka zarentsika ho any tokantrano ihany koa zay en fait ny fitoriana filazantsara zany tsy voafetra amina sehatra fa sy sehatra mety hoe menotompo arak'izay le hoe tao amin'ny sport no ohatrany hoe menotompo vision hoe tao no nandanina fotoana tao no sehatra zavatra be dehibe dia maromaro zay tao anatin'le izy no tonga saina fa menotompo vision hoe maninona moa amin'izao fotoana efa akaika fiavian'i Jesosy zao laha ny fotoana ataotsika ndaotsika izaran'i Jesosy tsara famonjena dia hoe ahoana fomba ahafahana atateraka toro filazantsara mazava tsy maintsy hoe ao ambanin'ny fitarihany foana dia ny olona rehetrarehetra tsy voatery hitovy amin'ny fahatakarany fa mitsotra hoe araka ny nataon'i Jesosy Kristy dia tamina ohatra foana dia tamin'ny nahafahana zara dia tena hoe oam-piainan'ny olona anankiray no zaraina tamin'ny fotoana io oam-piainana basketeur anankiray izay nitandro mandrakariva ny fahamasinana fadiovana na dia olona nalaza izy raha tao anatin'ny mety tsy voalaza hoe ny hita ohatran'ireo hotstara izy fa olona tena anisany tena hoe nanosika tao amin'ny ekipa dia izay zavatra no hoe olona nitandro fadiovana zany hoe afaka mireusira ny olona amin'ny fomban' Jesosy zany mitoetra foana amin'ny fahamasinana dia izay mihitsy zany no amin'ny fomba tsotra tsy hoe mifanantonana ny ankizy ao amin'ny zavatra tiany amin'ny sport zany hoe izay zavatra zay no efa nisedranana ihany koa dia hoe zao le endrika hoe ahafahana mitory Kristy dia niresaka hoe tena hoe toe-po miatrika le izy dia le hoe tanjona le hoe afaka miazona fiainam-pahamasinana manomana antsika ihany koa amin'ny fiainana mandrakizay le izy fa tsy hoe manao sport tsika dia performant be dia mireusira be fa le tena nitanjona sady mireusira tsika mireusira tonga re fanjakana dia fomba tsotra le izy le sport ny tanterana misy olona mihitsy tena hoe
concret ny aina tao anatin'le izy dia izay ny zaraina aloha tamin'izay fa mino fa be deaibe ny olona voakasika betsaka tamin'ny fotoana ina ny olo tena ho an' Jesosy satria tellement hoe aivy ohatrana manokana ny aina tao anatin'izay matoa za afaka mijoro dia afaka mijoro koa zany izy mizaran'izay fahatsarany tompo izay na teo anatin'le sehatra zany dia izay mihitsy ny fampizarana tsy hoe zavatra manitsidina fa zavatra concret zany zaraina fa na manentana ny ankizy hoe mety tsara mihitsy mitory eo anatin'ny fanatanjahantena. Tsy rono hoe mahakasika ny tanora ianao tsy na miaraka amin'ny tanora ihany koa anatin'izay sehatra ny fanatanjahantena izay misy endrika fitaizana ao anatin'le izy sy ny hoe fitoriana ihany koa mifandraika amin'le teo manao ahoana ny ataonareo ao anatin'izay. Ny anay aloha en principe zany tsisy hoe azao tsika fitoriana filazantsara tsika zao fa déjà aloha eo amin'ny comportement zany tokony tonga dia hita ny mampiavaka anao raha ohatra hoe ianao hitory filazantsara nefa tsy mifanaraka amin'iny comportement anao dia alohan'olona tsy manaraka le filazantsara anao satria hitany ianao hoe ohatr'izao dia comportement aloha voalohany indrindra fa ny zavatra ohatra hoe fa mitranga amina matetika zao miara-miazakazaka eny za sy ny namako ate izy dia miresaka eny zay mbola tsy mino izy tsy olana zany fa teneninao hoe zao misy an'izao zavatra zao mo Andriamanitra mahatonga an'io mino fa tsy isika mihitsiny dia ny anjaranao dia mitory amin'ny be indrindra ihany dia rehefa mitory moa zany dia mibazy dia tsy maintsy ny rehefa hitory ny filazantsara dia tsy izay témoignage zay fotsiny dia ampy fa rehefa tena intéressé ny olona dia tsy maintsy ny tenin'ny Kristy satria ny finoana avy amin'ny tory-teny dia ny tory-teny avy amin'ny tenin'ny Kristy dia tsy maintsy ny tenin'ny Kristy no arosinao amin'izay avy eo rehefa hitanao hoe tafiditra anatin'le contexte izy fa tsy tonga dia terenao toriky filazantsara ianao zao dia mila na Jesosy Kristy ary manao an'izany rehefa Samaritanina mitady rano dia rano resahany ianao dia ohatr'izay rehefa sport dia resaka sport ianao dia ohatr'izay. Ie, araka ny teneniko teo anisan'ny sehatra anankiray hitazanan'ny tanora ihany koa ny sport ary sehatra lehibe anankiray ahafahana mitory ny filazantsara satria maro tsinona ny tanora amin'izao fotoana makany mirona ny amin'ny zava-mahadomela sy ny ohatran'izay dia sehatra ngeza be ahafahantsika mitaona ny tanora ho ao amin'Andriamanitra ny tontolon'ny sport. Mahakasika izay indrindra pastera hoe ahoana ny fomba hitoriana amin'ireny tanora izay tafalatsaka ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomela, fifohana, ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomela ireny ahoana ny fomba hitoriana azy amin'ireny amin'ny alalan'ny sport. Anisan'ny mahatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo ny filazantsara. Io zany tsisy hoe ry karazany olona ry zany tena ivelan'ny fitoriana filazantsara fa tena maty ho an'ny olona rehetra Kristy vokatra indrindra dia tsy maintsy manana anjara amin'ny fitoriana filazantsara ny fanatanjahantena. Mahatonga ny tanora mirona any amin'ny zava-mahadomelina sy lavo any amin'ny zavatra hafa rehetra tsy ankasiran'Andriamanitra dia misy fahadisom-panantenana ao. Ary anankiray ao anatin'ny fahadisom-panantenana dia efa tsy hitany intsony ny hoe inona no lanjana lenta misy ny tenany eo nivon'ny tokantrano misy azy, eo nivon'ny fiarahamonina misy azy. Dia izay rehetra izay dia miteraka ilay fidoroana ary ny fidoroana dia avy hatrany manimba n'ilay karazana ataoko hoe nera sy ny hozatra rehetra ao anatin'ny tenan'ny olombelona. Dia izany efa hatrehiny. Ny anankiray efa niteny teo izy mirahalahy dia ny voalohany indrindra ny fanatonana azy ireo. Eo anolohan'izay zavatra ataoko hoe ny ainany fony mbola tsy lavo izy na tsy mbola resiny izy dia misy zavatra efa tiany ao ary tsy lavitra ny tanora ny fanatanjahantena. Fa misy hoe teto ny nanavanana azy dia amin'izay zavatra tiany izay no hitaomana azy. Na mbola somary marefo azy amin'iny no ifampiresahana aminy, amin'iny no iarahana aminy dia ao anatin'izay amin'izay izy no ampidirina antsehatra ao anatin'ny atao hoe fanatanjahantena. Fa ny faharoa raha miresaka ny amin'ny atao hoe fanatanjahantena ihany isika dia izao hoe io soratra masiny dia tena azonao vakiana mampanao fanatanjahantena mihitsy ny maso hijerevanao azy. Ohatra mamaky any amin'ny Genesis 7:20 tsika dia nisan'izany lehilahy Abrahama zany mahery ny 5 amin'ny 70 taona. Fa rehefa nisy vahiny tonga tao aminy amin'ny andro 12 amin'ny ray atoandro niazakazaka izy nandeha nikarakara naka sakafo naka zavatra izay nandrahoina dia niverina dia niazakazaka indray izy
fa rehefa mijery an'izany zany ny mpanao azakazaka dia mahita hoe ay azo ataony miazakazaka ao anatin'ny fahadimy amin'ny fitopolo taona rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia anisan'ny nampiavaka ihany koa ny fitantaran'ny Jaona azy Jaona toko faharoapolo ity rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia nisan'ireo vehivavy nyresaka tamin'ny mpianany hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo tsy dia nino izy ireo fa lasa avy hatrany Petera sy Jaona nakany am-pasana niazakazaka izy ireo dia ny fitantarana azy zao ary ilay anankiray dia niazakazaka nialohan'le anankiray zany hoe ohatrany nisy fifaninanana azakazaka koa teo amin'ny Petera sy Jaona fa i Jaona ny tonga aloha ao anatin'ny soratra masina io dia mamerina antsika indray fa haya ny fanatanjahantena dia natao iainana andavanandro tsy atokana fotsiny any amin'ny anao fanatanjahantena eto dia tsisy idiran'izany amin'ny fiainatokantranonao fa tena ampiasaina ilay tanjaky ny tena hahafahana manatanteraka andraikitra na ao ny ankohonana na iniovy ny asa mandraraha fitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra ny fanatanjahantena Resaka ihany sika teo mahakasika ny hoe matianina sy ny ohatran'izay averiko kely le fanontaniana mahakasika an'izay hoe azon'ny kristianina tao ve zany ny miroso kokoa amin'ny mamatianina ary manao antom-pivelomana mihitsy ny sehatry ny fanatanjahantena. Ny soratra masina ny mamaly azy rehefa ny soratra masina ny mamaly azy dia eny avy hatrany le izy fa ny toyeny dia zao hoe tsy ho anao ny voninahitra tsy ho an'le hoe hitady vola ianao fa fitaovana avokoa izany hampitodiana ny olona amin'Andriamanitra satria atao tahaka amin'ny fo tahaka ny an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ary ao anatin'izay koa dia ny fanomezana ny fahatsarana araka an'Andriamanitra Andriamanitra dia tsy tsaratsara nanao zavatra tsaratsara fa tsara mpanao ny tsara dia ao anatin'izay iseharanao zany amoanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Iverina kely atao aminareo roalahy mahakasika an'izay fahatsaran'Andriamanitra eo anivon'ny fanatanjahantena izay eo ihany koa ny fitaizana sy ny fifampitaizana satria tanora no mitaiza dia mety sahirana ihany ny tanora miaraka amin'ny tena hoe ahoana koa ty olona kely mitaiza ny teny ity dia izay le hoe mifampitaiza dia ao anatin'izay indrindra anisan'ny inona moa zany inona no fomba efa nataonareo ho an'ny tsioro manokana satria misehatra amin'izay fitaizana tanora izay hoe inona no fomba efa nataonareo ahafahana mitaiza an'ireo tanora miaraka amin'ny teny ireo mba tena hoe ho ao anatin'ny soratra masina hiaina ny soratra masina hiorina amin'ny soratra masina. Ao anaty cadre sportif sa cadre en général le izy sportif moa dia sportif ok raha ny sportif dia alakile ny lazaiko teo ihany hoe déjà misy discipline zany ianao rehefa anaty club anankiray dia tsy direct amin'ny soratra masina arak'ile ny lazaiko teo le izy hoe ozy izy ny soratra masina hoe tsy mahazo tarinareo fa discipline le izy hoe tsy mahazo tarinareo izay zavatra efa tsara zany anatin'le izy fa eo ihany koa arak'ile efa nilazaiko teo ihany koa ny par rapport amin'ny comportement hoe mila manana an'le esprit sportif ohatra hoe za zao à 7 ans zany karaté nataoko dia tanatin'izany zay rehefa mikotrana rehefa manao asona zavatra ohatr'izany dia ny zavatra apetraka amin'ny mpampianatra tamin'izany le zavatra napetraka tamin'ny voalohany mpampianatra raha teo kristianina hatramin'izay dia ny zavatra napetrany hoe tsy le miady teo no apetraka fa mikotra antsika izao dia ohatran'izay foana nitaritana an'le ankizy hatramin'izao mbola tsy nisy incident hoe fandona ry zareo dia tsy tonga intsony le ankizy dia izay zavatra izay no ho hitondrana le club zany fa arak'ile niteneniko teo nefa misy fotoana tena mandeha ny resaka rehefa vizaka rehefa posiny surtout dia mandeha ny resaka dia eo indrindrandrindra ny mpampianatra ny tena manararoatra amin'ny resaka hoe nanao inona tamin'ny lahady ohatra dia miresaka hoe ohatran'izao dia fifampiresahana zany tena base n'le izy tena zay. Mankasitraka ny tsiory iverina kely ato amin'ny tahina mahakasika an'izay ahoana ny fomba hitaomana ny tanora anankiray zany tena hoe hotamana ao anatin'ny fanatanjahantena ny ahoana ny atao zany hatamanana azy hitaomana sy hatamanana azy eo satria betsaka isika no rehefa miresaka hoe fitaizana tanora dia fotoana fohy ihany izy ny ao le fomba hatamanana azy zany mety mizahatra manahirana anazy ao tsy lazainy fa nareo mpitarika no mahafantatra an'le izy dia le hatamanana azy ao anatin'izay no
no tiako zarainy tahina mahakasika an'izay. Ia, le hoe atamanana azy ao anatin'ny sehatra ny sport. Anatin'ny sehatra ny sport. Ao amin'ny maha-kristianina. Ny tena mazava ho azy hoe ny fitiavana. Hoe ahoana no ahafahana mandresy mampitoetra n'le hetaheta voalohany aloha ity an'le sport dia mazava ho azy ny resaka accueil, ny encadrement, izay le araka ny tenen'ny surtout le resaka fampiresahana dia ampahafantarana tsikelikely satria matetika moa raha ohatra mbola ankizy arakaraka le olona ifampitondrana zany raha ankizy tsy maintsy tsy tonga dia ho fehezinao amina fa ataonao zay ho tiavany le sehatra aloha dia zay vao ampidirinao tsikelikely ampahafantaranao tsikelikely le discipline ao anatin'le izy satria tsy ny tena namorona le discipline mazava ho azy hoe misy zavatra tsy maintsy respectena ao anatin'le izy ohatra hoe teo alohan'ny anao sport anao mila manao échauffement zay zavatra mila respectena ao anatin'le izy fa ianao tikitika baolina tena hoe te lalao baolina nefa ianao mbola tsy échauffé dia ampahafantarana azy kely zao ny antony mahatonga le échauffoa mila ampahafantarana azy kelikely dia avy eo ampahafantarana azy koa fiatraikan'le izy rehefa eo dia zay rehetrarehetra zay moa zany tena marina misy toe-po angatahana ao anatin'le izy araka ny tenin'Andriamanitra mazava ho azy le isaka fiainam-pakatoavana hoe aoka tsy mpiaino fotsiny fa mpakatoa amin'ny fotoana rehetrarehetra ka misy ny encadreur manome consigne dia ampahafantarana foana orientena amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay fampiresahana mba tsy ny tena no zay mihitsy tsy ny marina coach fotsiny ianao fa Andriamanitra no manaova ny olona fa tsy ny tena fa tsy hainao fotsiny mitondra le izy mba ahafahan'ny tenin'Andriamanitra mitavatoetra tsara ao anatin'le izy dia amin'ny maha-kristianina tena hoe avelan'ny participer izy omena andraikitra izy ao anatin'le izy avy eo dia manomboka mahatsiaro izy hoe za tompon'andraikitra dia mahatsiaro izy hoe miparticiper tsara ao anatin'le izy dia mitombo le fitiavany dia afaka mizara amin'izay ao anatin'le izy ny toe-po sy ny zavatra mety hoe mety tsy fantany hatramin'izay zay hoe mety matetika mantsy ao anatin'ny sport dia ohatrany hoe eritreretra hoe ohatrany tena manokana dia ohatrany hoe adiny daholo ny zavatra rehetra rehefa ao anatin'ny sport tena ohatrany hoe adiny fa rehefa miala eo dia miverina daholo ny olana rehetrarehetra dia zay zavatra mihitsy ny zaraina hoe tsy eo amin'ny sport fotsiny fa rehefa miala eo tsika dia mizatra hoentintsika mody dia zay zavatra zay zany mahatonga anazy ohatra lasa ho tamana ao anatin'le satria misy zavatra raisiny foana amin'ny fotoana anankiray rehefa misy le fotoana iarahana ao anatin'le sport fa tsy hoe tanjaka be dia misy zavatra tonga ny an-trano mety misy zavatra nampianarina atao anatin'le sport hoe misy zavatra mety tsy hitan'ny ray aman-dreny tao zay tsy fantany hoe mety tsy voarainy tao anatin'ny ray aman-dreny fa tany amin'ny tontolo sport nandraisany an'le izy hoe responsabilité manenjika objectif manahoana ny fampiresahana azo fampiresaka foana kay fa tsy hoe zay zany rehetrarehetra zany resaka tena hoe anisan'ny manosika ny ankizy anankiray ity an'le sehatra sport dia mazava ho azy maha-kristianina tena zay le hoe tenin'Andriamanitra no zaraina ao anatin'le izy dia isaky ny alohany sy ny aoriana dia misy partage foana ny tenin'Andriamanitra zany dia mba tsy hivoana zany satria izay mihitsy hoe Andriamanitra natao ivo ny zavatra rehetra dia ie ny fotoanantsika moa tena voafetra be ihany dia arak'izay dia eto mpamaranana sahady mankasitraka fiainanareo ny amin'izay fizarana izay sao misy hafatra tianareo ampitaina ho an'ny mpisehatra amin'ny fanatanjahantena sy izay vao hisehatra ihany koa matetika moa tsika rehefa miresaka amin'ny kristianina en général dia fanontaniany tanora sy ny ado surtout hoe fahotana ve manao an'izao sa tsy fahotana manao an'izao tena maika be ry zareo amin'izay fanontaniana izay dia tiako tenenina amin'ny tanora voalohany hoe aza izay aloha ny apetraka voalohany dia aka exemple hoe ohatra hoe misy olona marary dia manontany izy hoe mamparary ve ny mihinana an'ity sa tsy mamparary mihinana an'ito fa ny tena tsara indrindra dia mahay médecine dia ohatran'izay ihany koa fahaizanao an'le baiboly no ahafahanao lasa mahay manavaka ho azy rehefa avy eo tsy mila taritana intsony hoe fahotana ve manao an'ity sa tsy fahotana manao an'ity
dia tsara be ny anaran'la fandaharana hoe azo mafy izay tsara dia eo alohan'la izy tena tsara be koa le hoe fataro ny zavatra rehetrarehetra fataro momba ny sport ataonao dia jereo fa tsara io rehefa tsy miala anatin'ny cadre sport tsy hoe lasa mivily anaraka filozofia ny tsy haiko filozofia maître koa na ohatra izany rehefa anatanjahantena ny ataoko dia izay ny objectifako dia tsara io tena tsara. Ia afatra kely ny sport zany anisan'ny hoe za moa tao anatin'le hoe sehatra ny sport collectif dia izay no tiako ao zany ohatrany hoe tena tsapako hoe sehatra anankiray hoe tsy afaka amin'ny olona irery ny olona anankiray raha te hitompo fa tsy maintsy mifampikasoka amin'ny olona rehetrarehetra dia tiako ampatsiahivana ny tsirairay ao anatin'ny sehatra sport zany dia amin'ny maha-kristiana antsika dia misy toerana précis ho an'ny tsirairay ao mahatonga ny réussite ny ekipa anankiray zany hoe fahaizana ray amandray an'izay responsabilité zay ao anatin'izay le hoe ataoko hoe zay le hoe jeu sport collectif zay misy toerana anankiray tena hoe mety aminao fa ianao nefa tsy afantatra zay raha tsy miditra aloha ao anatin'le tontolo sport misy zatra etaetanao hoe ihany ohatra mba tiako ohatra zao zany mba dia tsy manino zany fa tongavanao an'izay zavatra tsy maintsy miditra ao anatin'ny fiarona zany dia misy zavatra tefena amin'ny maha-kristiana antsika zany misy zavatra be dia be ny olona anankiray tsy voatefy raha tsy ao anatina vondrona tsisy olona hoe fahitako azy tena hoe ao anatina vondrona anankiray dia ianao iny mety boribory misy zavatra be dia be tsy fantatrao fa ao anatin'le vondrona ianao no mahafantatra ity tsy mety zao toepo zao kay ohatra zao kay niainana an'le ten'Andriamanitra ohatra zao satria amin'ny kristiana antsika miresaka eto dia hoe tena misy zavatra be dia be tefena ao anatin'le sport zany hoe manamora kokoa ny fitombonao zany surtout amin'ny sehatra kristiana dia izay ngamba ny afatra hoe tena hoe isaorana ny tompo ary manetana ny tsirairay sehatra ny ao anaty sport satria ao tena ahafahantsika mandroso ankasitraka anareo roalahy mahakasika an'izay fizaran'izay ankasitrana ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany nanaraka hatramin'ny faran'izao fandaharan'izao tsy voatery tany tokantrano ihany fa naiza misy ianao dia ankasitrahana foana misaotra ny teknisianina ihany koa ary isaorana ihany koa ny Hopeful Home izay nampiatrano anay eto am-pamaranana ary dia izara amintsika ny soratra masina izay mame izay rehetra voalaza rehetra izay pasteur. Ny soratra masina izay amezana an'izay dia anisan'ny mampiasa ny amin'ny voambolon'ny fanatanjahantena ny apôstôly Paoly atanjao ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy mba tsy hampipitsika ny tongotry ny mandringa sady mandray ny amin'ny fiainan'ny arabatana zay fa mampifamatotra ny fihetseham-po ny ara-tsaina ny ara-panahy satria hampita hafatra ny amin'ny firindran'ny maha olona manontolo ny apôstôly Paoly raha miresaka ny amin'ny fanatanjahana ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy manampy atsika rehetra ihany koa ahafahan'ny firindran'ny maha olona manontolo ny fanaovantsika fanatanjahantena dia ny tompo mba sy tantana ny tsirairay amintsika amin'ny fanarahana ny fandaharana. Dia izay ihany koa mamarana ny fandaharantsika makasitraka fenanao naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoana anao indray izay amanaraka.